inona mitranga eto zao tsisy inona mitranga eto misy fanetanana korotana sasarota zay mahatonga an'le fipetraresina fotsiny fa raha tsisy fanetanana korotana sy fandorana mitranga tsisy fipetraresina za mampiavoloatra sy ara-pahefananay ao anaty zany fiarovana vocation fanany ao fana zay nakairezaka andatonarareo ataovy miasanareo iaro miandro mpanjakana ny vocation fanany nataonareo zay olona manakorotana sa dia andrasana fipetra zany olona fadika an-dalàna ve nataonao fanetanana fankalana fandorana trano zao re dia mety ny voambolana nitokana dia hoe manakorotana dia moa zany samy metrareo mikorotana amin'inona nona mbola mampatsiahy fotsiny araka nambara teo mampatsiahy fotsiny hoe teny nambaranareo nge ity ary tia ny pirofo mitohaka amin'ny tendany tsy hahafahanareo mialan'izany ary tsisy fotoana tsony zao ny lianareo andraikitra ny amin'ny hoe mibaby ny zavatra ny teo aloha firy-taona eo amin'ny fitantanana firenena ary mbola tsaroana tsara tamin'ny fanambarana ny firotsahako hovidiana zay nitanterahana tao amin'ny lapan'ny kolotsaina fiandohan'ny volana aogositra taona 2024 tamin'ny famaranana ny faradoboka ny fampelezan-kevitra ny 3 novambra io taona io teny amin'ny collégium dia mbola zany ny hoe misy fandriampahalemana misy fanjakana ve resaka hoe ny sena ve hoe senasa jiro senasa zao mbola voarakitra zany zay le hoe miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra ary tonga ny fotoana antinana sy amerenana zany dia io le zavatra misy tsika miteny zao zany satria rosoroso ihany satria fantatra fa izara vaovao ianao ireo tompo-pahefana manoloana an'le izy dia manilika ny raharaha indray any amin'ny fitondrana teo alohany fa atao manadino ny olona moa zany rehefa manadinodino io dia misy le teny aretina ohatran'ny hoe alzheimer zany ohatran'ny fanadino donona to ohatran'ny hoe tsy ry zareo no nampanantena to ohatran'ny hoe tsy ry zareo nandroso tamin'ny olona fa hoe misy an'izao atao fa tena nampirarakivy nampitabakivy mihitsy nge tamin'izany fotoana zany raha ohatra mirakla angamba no resahana dia mihoatra no zany ny voambolana malaza ireo tiany fampanantenana sy ireo karazana hoe filazana fa anao dingan-dava mihitsy anao fihetsikailay fitaovam-pitaterana malaza atao hoe TGV zany eny ampitan-dranomasina no aingam-pandeha amin'ny fanatanterahana an'ireo zavatra ny resahana kanefa rehefa nandeha ny fotoana manao tsy asatria dia nanampy betsaka an'izany moa toy ny fivoarana amin'ny teknôlôjia itony zany amin'ireo rakim-peo ny amin'ireo rakin-tsary dia eo tsaroana hay tokoa moa efa ny aloha lalana ny zavatra rehetra mitranga amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona no atao hoe politika amin'ny mpitantana sy mpitondra kehitriny ahoana ny amin'ny hoe repoblika ny amin'ny mpitondra sy ny amin'ny mpitantana kehitriny dia ny foaziny ataontsika hoe rakim-peo sy ny rakin-tsary na ny rindran-tsary tany anaty tahiry tany anatin'ireo ataontsika hoe vatasariana ary efa nandeha zany fa hay le politika efa nambaran'izy ireo fa dia hoe fahaizana mandainga fahaizana mivadibadika fahaizana mampiesona zay zany efa namaritan'izy ireo ny politika fa nylozan'le famaritana amin'le sens noble an'le tena politika dia ny amin'ny hoe fampandrosoana ny tanàna dia toy izany ihany koa ny amin'ilay repoblika ny repoblika zay efa hitsidika tsy ho ela moa ny volana oktobra dia misy le daty malaza zay voarakitra ho tantaran'ity Madagasikara ity ihany koa dia ny 14 ny volana oktobra zay nidirantsika zany ao anatin'ny hoe firenena manana sata republikanina Madagasikara dia repoblika ao anatin'le repoblika ao anatin'le atao hoe hevitra fototry le izy dia raha manana zay le zavatra le izy ary mifanojo indrindra nge zany amin'le atao hoe fisoatoavana malagasy iray isika ary na le ataontsika radiografia sy ny mombamomban'le Madagasikara raha manosy azy dia efa zany satria nanom-potondra tamin'ny fahampanjaka ary dia efa nametraka hoe Madagasikara dia ny ranomasina no valapare zay zany le izy kanefa dia niovo zany rehefa tonga no nanao be fiavy ny fitondrana ankehitriny zany
na ny mpitantana ankehitriny mitondra ny firenena namadika an'ilay atao hoe repoblika amin'ny heviny izay mineritreretany zareo azy no hoe izahay izao no mitondra zay zay no eto dia mikisakisa daholy mandrasa ny tsy mandrasa ny roa zay zany no tsy maintsy anaovana fampatsahivana ary dani satria tao anatin'izany ary zay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra inona ny zavatra rehetra miara-miasa io hoe ny kolotsaina malagasy ny sotoavana tena malagasy dia efa ny tsika manana le hoe kolotsaina tanterim-bava dia indray hoe ny teniny manidina fa nysoratra mitoetra fa amin'izay kolotsaina tanterim-bava zay dia efa nandeha efa nyresahana efa nitezana ny fiarahamonina asiany atao hoe namolavolana hoe olokendry tamin'izany fotoana zany ny tena ray aman-dreny hoe avadibadiky mipito io lelo vao niteny ary ao anatin'izany ko misy hoe aza manje ny andro lava ao anatin'izany ko misy hoe ny tanety lava misy sainana zany rehetrarehetra zany dia mety ny satria hoe taloha zany fa zay le hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa avokoa ny antony dia zao no tsahiviny ny rakopeo ny raky tsara ireo karazana teny zay mbara ny tompona andraikitra mitantana firenena amin'izao fotoana zao betsaka ny zavatra voalasa tsy amerina zany tsony eto tsika fa manao fintipintina ihany ny amin'ilay zavatra misy inona zavatra mitranga zany manoloana an'lizy anisan'izany zao le hoe le délestage tsy eny amin'ny Facebook rery fa efa tsy zakatsony lizy na ny tenany ary matsy le mpanao politika izay ao anaty amin'ny mpanjakana lolona moa izy amin'izao fotoana zao dia namerina an'izany satria le miasa daholo ny zavatra rehetra averina tsy aivina ampahafantarina fa nisy an'izany ene efa voalaza ary tsy mbola nilavitra n'izany ny zavatra nitranga tany 1924 satria amintsika miteny zao mbola mihoatra no zavatra niainana tamin'ny 1924 ary zavatra iainan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao ary tsy eto andreny vohitra ihany fa amin'ny toerana maro indrindra fantanàn-dehibe maneran'ny Madagasikara dia misedra fahasahiranana na amin'ny lafin'ny toekarena na amin'ny lafin'ny sosialy indrindra manoloana an'ilay ataontsika hoe délestage sy ny resaka tsy fisindrano ka mamerina zany zay le miara-miasa ny zavatra rehetra dia io ary fa kenda ny vomanga nasesiky ny tanana izy ary ny maninona moa zany le hoe nafatotry ny teny zay nataon'le izy dia io zany fa marary an-doha dia resahana fa manakorotana mbola vao mamerina fotsiny ny zavatra sanambara tamin'ireny fotoan'ireny dia nikorotana zay zany zao le voambola natokana miverimberina hoe manakorotana fa ny zava-dehibe ngamary dani tsy maintsy resahana satria ity andro ity zany dia andro ny faritana ny amin'ny hoe fampatsahivana ary fanamafisana fa ohatra ny adinidinonareo ny zavatra ny teneninareo ny nampanatananareo ny nandrasan'ny olona mba hanatsara ny fiainana satria Madagasikara tsy maintsy mandroso ary rehefa mandroso zany dia daholo tsy vitany hoe ny vatana ihany na ny saina ihany fa ny fanahy koa zany ny olombelona manontolo zay zany le ao anatin'le fandrosoana dia mamerina ty le andro zany hoe amerenana zany sy ampatsahivana indray hoe nareo nge ny teny nareo nge nampanantenana ary ny teny napetraka dia mora tsahivina mampatsiahany zany satria ohatra matoritory variana amin'ny zavatra hafa tany amin'ny resaka manjelanjelatra tany amin'ny zavatra mamirapiratra fa tsy mifatoka tamin'izay zavatra mahasoa sy nandrasan'ny olona tamin'ny ohatra tamin'ny zavatra ny tenany dia zay nge le izy mbola vao zay fotsy mbola vao mampatsiahy ary fitinina amin'ny andro ray le fampatsahivana ity andro ity zany ny amin'ny aize nareo nge nampanantena hampiakatra avoroen'ny famokarana herinaratra aize nareo nge nampanantena tsy resahana tsony ny fandehan'ny ataontsika hoe vidiny zavatra ny amin'ny hoe vary amin'ny vary vidiny mora ny menaka amin'ny vidiny mora hatrany amin'ny 500 efa ndresantsika omaly fo tataovana ambony ary isy fiakarana ny vidiny menaka manomboka amin'ny taona 420 zany hoe hiakatra be noho ny amin'izao zao hoe raha mba salama moa ny paosin'ny olona salama amin'ny paosin'ny isam-pianakaviana ao anatin'izany aninona raha mba ho tsara kalitao moa ny menaka ho afaka ho jifaina satria menaka fahandro fihinana no hoe hiakabidy io zany amin'ny rotoana aninona moa zany fa ny mifanoatra amin'izany zavatra misy amin'izao fotoana zao ny fitatonga ny vidim-piainana ny fahavoazany mandoalika ny toe-karena ary tsisy zay tsy mitaraina manoloana an'io resaka délestage io ny amin'ny hoe tsy ampiariana rehetra hatramin'ny farmasianina hatramin'ny any amin'ny fitsaboana ny amin'ny rehetrarehetra tsisy zay tsy nampanakanto ary
ny mpanakanto zay manao mozika ohatra ny any anaty studio any miato avokoa ny fandraisam-peo na fikirakirana zany hiry zany any anaty studio any noho n'inona noho ny fatapahan-jiro miato avokoa ny zavatra rehetra any anatin'ireny toerana filanonana noho ny tsy fisiany jiro fa tsy resahana tsony zany ny fiatraikany-dratsy manoloana zany fa tiantoka tsoroa amatany de io zany ny voambolana nitokana de hoe manakorotana de moa zany samy metrehtra mikorotana amin'inona nolo mbola mampatsiahy fotsiny araka nambara teo mampatsiahy fotsiny hoe teny nambaranareo nge ity ary tia ny pirofo mitoaka amin'ny tenda tsy hahafahanareo mialana zany ary tsisy fotoana tsony zao any lianareo andraikitra ny amin'ny hoe mibaby ny zavatra ny teo aloha firy-taona eo amin'ny fitantanana firenena ary mbola tsaroana tsara tamin'ny fanambarana ny firotsahako fidina zay nitaterahana tao amin'ny lapan'ny kolotsaina fiandohan'ny volana aogositra taona 2024 tamin'ny famaranana ny faradoboky ny fampelezan-kevitra ny 3 novambra io taona io teny amin'ny collégium dia mbola zany ny hoe misy fandriam-pahalemana misy fanjakana ve resaka hoe ny sena ve hoe sena sa jiro sena sa zao mbola voarakitra zany zay le hoe miara-miasa avokoa ny zavatra rehetra ary tonga ny fotoana antinana sy amerenana zany de io le zavatra misy tsika miteny zao zany satria rosoroso ihany satria fantatra hoe fa izara vaovao ianao de reny ny zavatra nitranga afa kely mihitsy nisy fanelingelenina fifamoivozana miaraka amin'ny zavatra maro samihafa natao nandehan'olona ny lanjasorabave teny amin'ny Tananarivo tamin'ny farifaritry ny boriboritany fahatelo be rehetrika ny tamin'maly teny amin'ny boriboritany voalohany ny faty petite vitesse de zany elingelina fifamoivozana fivezivezen'ny olona de nijerena fotsiny ary tena tao anatin'le izy de mety hoe légitime ihany angamba aradrariny ihany le zavatra tenen'le olona amin'le hoe manakorotana ny fiariana izy ireo fa ireo olona manitsiny amin'ny matapitrisany zay victime manoloana ny tsy fisiany herinaratra manoloana ny fikorotana fampandehanana ny asany miohatra amin'ireo vitsivitsy zay mety mahazo tombotsoa amin'le zavatra misy satria rehefa tsy mandeha ny asa mety mahazo vary kely amin'ny kilao izy na koveta kely anankiray izy plastika izy mety mahazo vola mety ao anatin'ny hoe tositosika kely izy ao anatin'ny fotoana mety ampy azy amin'ny fotoana lava fa mety andro de zay no mety mahazo tombotsoa amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao fa ny zavatra misy aloha na ny pomba ny fitondrana ary miaiky fa tena mafy le délestage ary tena manimba ny siam-piarino mazava-dehibe zay ny zavatra misy tsy maintsy kapitalizena ihany le izy efa fahombiazany dingana manoloana le fotoana ifanomezana amin'ity 10 septambra ity le zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ary zary tena satria itsika miteny io zany de hoe cadre tena tsy azo idirana ny faritra manodidina ny Analakely avy any amin'ny Bojatovo andohana Analakely hatrany Soarano efa tonga hatrany Tanimena mihitsy ary mpitandro filaminana manao akanjo mangamanga be reny zany ny tena manao ny sakana amin'ny fidirana amin'io olona andeha hamonjy asa tsisy filazana andro tsy fiasana fandraisan-karama ty andro anio ty olona andeha hanao asa fiariana amin'ny laharam-barotra dia voasakana tsy mahazo mandeha voatohitohina le voalaza ny lalam-panorenana fahalalan'ny olom-pirenena mivezivezy eto amin'ny taniny resahana moa zany fa hoe misy ambana asa aloha satria raha ny fanitanana eno nge de hoe aneo hevitra ka tsy kely hevitra moa zany mivadika ambana hoe inona satria aneo hevitra hoe ampy izay fiaretana lay tsy fisinjiro sy rano amin'ny toerana maro tsy eto andrenivohitra fa Tananarivo sy ny manodidina Atsirabe Antsiranana any amin'ny faritra maro fa ny eto moa zany mankaiky atsika satria tsika amin'le hoe radio de proximité de eto le resahana de eny zany le zavatra misy